Tonga soa eto amin'ny Malagasy MANAO Livegood. Androany tsika dia resaka manokana mahakasika ny Matrice Livegood. Jereo tsara, raha ohatra ianao ka hanao Livegood, misy zany ny olona efa nanao Livegood nampiditra anao. Ianao zany mihiditra. Rehefa tafiditra ianao dia manomboka eo mizara anankitelo. Misy olona nampiditra anao any ambony any dia ireo niditra Livegood teo alohanao. Misy ianao ary misy kosa ireo olona izay hiditra Livegood afaranao. Zany hoe manomboka eo aminao eo ny antsoina hoe matricenao. Itsika iresaka mahakasika ny matrice. Tany hoe ty ligne ty menamena tsipitsipika ty no midina any matricenao daholo manomboka eo. Izay rehetra ato ambany ato, niditra Livegood ao aorianao dia matricenao avokoa na izy nampiditra azy na izy. Ohatra amin'izany, raha ohatra nampiditra olona, ny olona izay nampiditra anao mbola nampiditra olona, dia amin'izay fotoana izay ka afaranao ato izy, dikan'izay anaty matricenao iny. Manaraka an'izay igny olona igny raha mampiditra olona indray efa tsisy ohatra hoe resaka lavabe intsony fa rehefa tafaranao fotsiny izy dia ity koa zany tafaranao tao aorianao koa tia nampidiriny ity dia fana. Ianao any koa raha mampiditra olona dia ka maola mampiditra olona koa le olona nampidirinao dia mbola mampiditra olona koa iny ohatran'izany dia amin'izay fotoana izay rendreny ao aorianao andraisanao vola isam-bolana daholo. Izay mahatonga hoe andraisanao vola isam-bolana daholo ireo olona rehetra niditra Livegood afaranao ao anatin'ny matricenao dia ijery ohatra tsika. Ato amin'ny Livegood dia misy karazana antsoina hoe matrice forcée. Ity zany matrice forcée zany jereo tsara fa ity zao ianao dia misy flèche anankiroa ty. Dia ito koa misy flèche anankiroa mandeha par deux ohatr'izay foana io. Zay le hoe matrice forcée. Dia ity olona ty ambony ty afaka mampiditra olona dia tonga ato afaranao. Manomboka eto ny matricenao. Dikany jereo tsara fa tafiditra ato izy noho izany anaty matricenao iny efa andraisanao vola zany tsy anao nampiditra an'io fa andraisanao vola io any amin'ny faravolana. Ianao any koa raha mampiditra olona dia zao retina ampidirinao ohatra dia amin'izay fotoana izay andraisanao vola koa reny. Misy karazan'olona roa sahady zany eo. Misy ny nampidirinao dia misy ny nampidirin'ireo teo alohanao. Nefa ato ambaninao dikany andraisanao vola iny. Ireo olona nampidirinao rany koa afaka mampiditra olona izy. Dia izay mampalaky be an'ilay matrice. Raha ohatra ka samy mba miezaka manentana olona daholo ny tsirairay avy dia ity olona amboninao ty tsy mitsahatra mampiditra olona. Ianao koa mba miezaka. Ireto olona tafiditra reto koa miezaka. Ny antony manokana hoe mahatonga an'izy ireo hoe ampiditra olona dia zao samy tehana be ny matrice ny daholo tsika rehetrarehetra. Tokony hitovy tsara ny esprit hoe rehefa miditra Livegood tsika dia hamelatra ny réseau tsika daholo. Dia amin'izay fotoana izay mitombo automatika ny vola raisitsika mianakavy. Izay no mahatonga hoe na iza nampiditra azy, na ianao, na olona amboninao, na izy samizy efa ambany taona ny fampiditra nampiditra olona, rehefa ao anaty matricenao dia andraisanao vola daholo. Zany hoe raha jerentsika zany dia mizara anankiroa ny karazan'olona ao anatin'ny matricetsika. Misy ireo olona nampidirintsika ianao mihitsy nampiditra azy. Dia misy koa ireo olona izay tsy anao nampiditra azy fa olona hafa. Ny antsoina hoe olona hafa na le olona nampiditra anao any ambony any na olona any ambony any fa matrice iray aminao na ireo olona tafiditra ao ambany ao ireny nampiditra olona. Dia izay no antsoina hoe olona tsy nampidirinao. Dia amin'izay fotoana izay izay no antsoina hoe matrice. Ohatran'izay zany ny famenona ny matrice. Tsy anao rery mameno an'io fa saingy ianao mila mandray anjara amin'ny famenona azy. Tsy mampiditra olona betsaka banao fa mba mampiditra olona anankiroa monja dia efa afaka mampitombo an'io ekipa io satria raha za mampiditra olona anankiroa, ianao mampiditra olona anankiroa, izy mampiditra olona anankiroa, reny olona reny mampiditra olona anankiroa monja dia amin'izay fotoana izay aingana kely matricetsika dia mitombo. Raha ohatra ianao ka tsy nampiditra olona mihitsy dia jereo tsara fa jereo ohatra hoe esorintsika reto olona anankitelo nampidirintsika reto dia reto mangamanga reto tsisy. Izay no midika fa na tsy mampiditra olona azy ianao, ohatra hoe mandritra ny 2 volana ianao tsy mahatafiditra olona dia possible misy olona tonga zany ao anatin'ny matricetsika. Fa saingy mila manao ezaka tsika. Izay no mahatonga hoe misy olona tsy nampidirinao dia ianao tsy nampiditra olona nefa possible misy olona tonga anaty matricenao. Ny antony ireo olona rehetrarehetra manodidina anao ireo manampy anao amin'ny famenona ny matrice. Na izany azy
dia tsara ihany ny mba mandray anjara fa na iza rehefa anaty matrisinao dia andraisanao vola isam-bolana daholo reny. Azo ataony tsy mampiditra olana dia ray fa saingy jereo tsara fa saingy miandra ny fiasan'ny olona sasany amin'ny famonona ny matrisy, zany hoe tsy sitraponao zany eto fa sitrapon'ny olona sasany le mazoto mampiditra. Fa tsara tsika mandray anjara foana, tsara kokoa raha samy manentana olona sika mba hazo vola betsaka sy aingana ary maharitra. Izay ny fanazavana tsotsotra ary fohifohy makasika ny matrisy inoko fa mazava kambiny fa raha sendra misy tsy azontsika dia afaka mametraka fanontaniana fa zavatra tsara ny Livegood dia vononitsika ifanampy mba hatonga ny matrisitsika hitombo etỳ Madagasikara. Sotra betsaka.